Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ary sy efa mbolana vitsivitsy zay no nanomboan'ny asa fananganana tohadrano izay mamatsy herinaratra ao farantsana mahitsy ao. Ny Tozy Green no mpanohana ny tetikasa ary isan'ny tanjona ao anatin'izany ny amokarana herinaratra azo avaozina, eo ihany koa ny fampianana ny vidin'ny herinaratra izay mampikaikaiky amin'ny malagasy. Nitsidika izany tetikasa goavana izany moa ny filoham-pirenena malagasy ary velombolo tanteraka ao anatin'izany. Mitetana hatramin'ny 5.30 tapitrisa euro ny teti-bola natokany Tozy Green anatanterahana ilay tetikasa fananganana tohadrano ao mpamatsy herinaratra vaovao ao farantsana mahitsy araka ny nambaran'Andriamatoa Alessandro Berti tare jeneralin'ity vondron'ity nandritra ny fizidiana nataon'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina tiany toerana. Roa volana zao ny atombohan'ny asa fananganana izany tohadrano mpamatsy herinaratra izay sahan'ny Tozy Green izany mba ho fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny famokarana herinaratra azo avaozina sy ho fampianana ny vidin'ny herinaratra ho an'ny malagasy. Anisan'ny maharary ny vahoaka ny angovo satria tsy rariny loatra raha ohatra ka hoe 5,100 ny malagasy no misitraka ny angovo nefany ilay atsotsika hoe subvention izay hoentin'ny volam-panjakana amin'ilay lafin'ny angovo dia be dia be. Tamin'ny herintaona dia 5,700 lavitrisa ariary 450 milliards d'ariary tena vola be zany. Zany matoka manao hoe zany vola zany dia tsy maintsy ahena arak'izay tokony azo atao mba azahoantsika manao asa sosialy hafa. Mahatratra amin'ny 20 megawatt ny herinaratra avokaran'ity tohadrano vaovao tsy farantsana mahitsy ity, mifandraika amina erzika 700 gigamégaheure izay hozaraina ho Antananarivo ary hamasy tokantrano hatramin'ny 2 hetsy. Araka ny fanazavan'ny talian'ny hitetikasa Andriamatoa Marco Vanotti dia ny fanapohana vato, fametrahana vy sy ny fototra vato amin'izao fotoana izao no dingana vita amin'ity tetikasa ity. Amin'ny enim-bolana faharoa amin'ny taona 2024 no eritreretina ho vita ny asa rehetra momba ity tohadrano vaovao etsy farantsana mahitsy ity.